Niampy indray ireo olona maty noho ny Covid-19 ao Alakamisy araka ny tatitra teo anivon'ny ainy manjerim-panjakana androany zoma. 726 araka izany isan'ireo olona lavo noho ny Covid-19 hatramin'ny nidirany valanaretina teto Madagasikara raha tambatra. Ankoatra izay dia 427 ny isan'ny fitiliana natao ka ny 7 amin'ireo ihany no voamarina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Ny 4 amin'ireo dia avy eto Analamanga ary ny 3 kosa avy any Matsiatra Ambony. 12 ireo olona voamarina fa sitrana ny daty ny 7 Jolay ary 13 amin'ireo marary mbola manaraka fitsaboana kosa no ahitana fahasarotana araka ny tatitra teo anivon'ny ainy manjerim-panjakana hatrany. Noresaina nandritra ny fihaonan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sy ireo mpitarika ny fivoriam-ben'ny efika katolika omaly Alakamisy ny mikasika ny raharaha voatondro fa tetika hamono ny filoham-pirenena. Nandritra izany fotoana izany no nanambarany ny mpitarika ao amin'ny fiangonana katolika fa tsy manao politika ary tsy manana na nanolotra kandida atolotra ho praiminisitra araka ny vaovao miparitaka amin'ny tambazotra an-tserasera ny fiangonana katolika. Manameloka ny fikasana handrombaka fanjakana amin'ny alalan'ny herisetra ihany koa ny fiangonana katolika raha ny nambara ny kardinaly Désiré Tsarahazana ary sevekany Toamasina sy filohan'ny fivoriam-ben'ny eveka. Izy moa no nitarika ny delegasiona niona tamin'ny filoha omaly Alakamisy. Mpianatra Mpisolo vava Vaovao 7 no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany Alakamisy ary nandray ny fanamarinana fahafahana manao ny asa-na Mpisolo vava nandritra izany lanonana izany. Afaka misoratra anarana avy hatrany no tafiditra ao anatin'ny olavitry ny Mpisolo vava ireto mpianatra 7 avy amin'ny andiany Zomanilo ireto. Na izany aza nefa dia tsy maintsy mbola mandalo fianarana asa mandritra ny 3 taona izy ireo vao tena ho voasikajy Mpisolo vava feno. 17 volana taorian'ny nanomboana ny fiofanana vao nahazo ny mari-pahaizana ireto Mpisolo vava vaovao ireto raha toa ka tsy tokony hihoatra ny 9 volana ny fimpitoana ianarany. Saingy noho ny krizy ara-pahasalamana sy ny fihibohana teto amin'ny firenena dia tapatapaka matetika ny fiofanana nanomboka tamin'ny Martsa 2020.